manaritra ny radio ambassadeur indray ilay tantara mitondra lohateny hoe tranom-bitsika vaky. Solofo, Ije, Hery, Mbola, Simonety, Saondra ary Iaina no nanolotra ny tantara. Dada, ie toy an'le resako taminao ndray mandeha ihany mbola resako androany. Efa roa volana manko izay no nanipy an'izay resaka izay fa ohatrany tsy mbola nisy valiny marina avy aminao dia tsara ngamba antsika aloha miresaka tsara mihitsy androany fa le vadiko efa sadaikatra ihany ka. le hoe fangatahanareo hiala tato ve? Ie, efa mba nisainy dada ihany ve momba n'iny aloha e. Marina raha nanam-potoana eritreretana an'izaho mihitsy ry se. Fa ahoana mihitsy e? Ka betsaka ny zavatra eritreretiko. Ka zava-dehibe nge izany fa tsy zavatra tsotsotra ry dada. Ka hono a raha hiala tato se dia ahoana? Aiza ny hipetraka, iza ny atoka ny hofatrano? Ino tsara aloha se ny mbola tsy miasa e. Tsy hitako izay fidiram-bola tena hoe azakana teny izany hampandeha tsara ny fiainana. Ka inona ny mahamaiky? Tsy zara ary ve misy ray aman-dreny vonina hanohana ohatr'izao? Ny hoe tsy miasa azo lazaina hoe tsy miasa ihany a, nefa za mba mahita botsibotsy afaka mamela ny vadiko ihany ange fa tsy hoe tsy misy atao mihitsy ahy. Ary fomba nytokantrano tsy maintsy hoe misitaka rehefa tonga ny fotoana mamety azy tahaka an'izao fotoanako izao. Efa mba niandry ihany aho tatan'izay roa volana izay fa ohatrany tsy nisy resaka dia farany ihany teny ka. Fa ino ray tsy olana ary dada fa mety foana io rehefa vonona mitokana mba mahaleo tena amin'izay. Botsibotsy enoy amin'izany anaran'izany hoe botsibotsy dia inona ny fiainana vanina amin'izay botsibotsy? Ka za dada mahafantatra izay asony akohona koa. Za ve hijanona amin'izao foana aminao. Fa tsy ihany le resaka fa le resaka hoe hiala ato a dia ahoana ny valiny eny sa tsia? Tsika izao ane izao no tonga amin'ilay hoe tsy misara mianakavy. Ary tsy adala ny tolo nanao an'ilay hoe izay mitambatra vato, izay misaraka fasy. Dada ty rangahy tena ohatrany tsy azoko mihitsy. Efa firy taona ny ara-nipetraka taminareo hatramin'izay rehefa maty ary se dia afaka miparitaka nareo. Tsy haiko aloha fa raha za rery ny eto ny tiako a. Aleo miaraka ato tsika. Ny efitra io misy be dia be mifidiana fotsiny izay efitra tisy amin'ireo e. Tsy ilay izao ny lamatoa e. Tsy izano any olana eny ekeko hoe misy efitra atao amintsika ato. Fa ny dosy iraisana, ny lakozia sy ny fandrahokanina iraisana, ny laoka iraisana. Na dia tsika ato ary nge mety samy manana mba mety ho tiany koa fa tsy voatery hitovy foana ny fitiavany. Ary en plus n'izay za tsy toka tena rery tsony ka hoe za rery dia mety amin'izay tiana anaovana anahy. Fa le vadiko tsy azo atao an'izany kosa mba manana ny foto-kevitra ny kosa izy tsy toy amintsika e. Ataoko fa marina ihany izay fijery izay fa zao no izy anombohanareo fiainana aloha satria tsy fantatra ny any aoriana dia mipetraha ato aza maika ny hiala mihitsy. Vao firy volana izay ny nanambadiana se nipetrahana tato dia maika hiala sady. Dada anombohana aloha fa rehefa hita fa stabla tsara ny fiainanareo afaka mivoaka nareo. Mipetraha aloha ny olona tsy manana ray aman-dreny hipetrahana ary se teny efa tsy fidiny a. Ahoana ireny fomba ampidiriko an'izany ao anatin'ny sain'ny dada sy ny fony dada ao e. Nareo ange ohatrany hoe tsy haiko hoe tsotsoronareo le izy fa nareo mipetraka amin'ilay toerana misy aminay mivady a lasa sao dia sanatriolana mitokantrano izy ity e. Tsisy olan'izany io famboariny saina dia azavao tsara mivadiny se zany. Ka efa zany foana ngery dada ny resakitsika mianaka amboamboariny say mivadiny se efa impiry izay leo an'izany izy. Ka mitady ampivaolana misy nareo fa ohatrany tsy mety amiko izany hitamba be ny lazany efa nahita trano hifindrana zany raha hifindra.
koa ny fanapa-kevitra ny dada tsy fantatra hoe eny sa tsy dia ahoana moa na mandrihana zavatra olona any ny trano be deaibe rehefa ohatra ianao ka manaiky ka ahoana aloha diniako kely zany raha misy manjoa anareo any ane za foana ny sahirany penipenina ty amiko foanavonjeo dada vonjeo fanambady rehetrarehetra zany dada tsy hoe voazaharery no andeha ka hoe ho atao atamy miana mandeha ohatran'izany fa fiainan'ny olona rehetra manambady zany tsy maintsy mitokana tsy maintsy manana fahaleovan-tena manoka ay ary se taloha efa tsy fidiny mihitsy zany tsisy ray aman-dreny mba hitapifina zany ka nenareo misy ray aman-dreny ndray ty ny tohatrany dada fangamo very rehefa ohatra mijaly venareo ato amiko e ono a mijaly venareo ato ka mba valeo nyfantaniko ary tsy manany ray aman-dreny ve zany rehefa miala tato fa tsy maintsy hoe kamboty raha vao hoe misara toerana dia teneniko tokoa zany zay e rehefa miala teto dia mahaleo tena tanteraka fa tsy misaringidringitra amiko tsony a fa inona mihitsy ary manjoa anareo zay ny aloha fomba fijeriko ny fiainana zay lava be andresasika mianaka fa dinio aloha zay ka na ianao amin'resamy dia mondra koa ary zay bakirariko zay tena mitady rantrana tsy mahitako aona koa moa no atao trano nefa zavatra ny sasany diamondra ho maly tena mpiazana ve zany miveritra ahoana anderaka koranga le korotambelona atao trano ato sao dia manisy nay tamin'ny bakirariko e bakiraro inona lokany bakiraro fotsifotsy sy maintimainty iny ary sao dia lasa mivoalavo lasa mivoalavo ahoana fa zavatra mihay ery ve dia izy voalavo anidina andrombaka azo eo e izy amin'ny mahalala zavatra madio voan'ny sasa zay no siato eo azafady lesy bary ay ty amiko ty le izy nareo koa rangamba manaonao foana ary sitraka aloha ary fahasoroko aloha fahasoroko ataoko inona tsony koa bakiraro maloto efa foroma be avy nentin'ny landraka alina tany iny zavatra madio ny olaiko zao tonga ny fotoana ilako azy tsy misy azo anaovanao za koa mba maika maly arivako aza mba mifampikitikika fananana moa fa zay le manderaka atao tananato zay e tsika samy atao trano ato ihany ane ny fananako tsy fanana ny lahy mihitsy ny fanelilako tiana sady zange tadila tsara fa za efa manambady zay foana ny olana ato zay mbola tsy manambadiko sazabe lola tsy fa mba aza manao an'izany tsony manaraka fa manahirana ela koa le tsy bakirary dia mahasarotiny an'lahy oatra zany sady zay ary ny anay an'lay lahy fotsiny tsy miteny zay ekeko fa taloha zany fa zao kosa tsokony ty fampinapinana zany tsony mivadiko ve serina manasa dia lahy anao mamatam-bolona fotsiny zany ve dia iety fa hono aloha iza ny tokony hifanampy fa fanampiana ve zany amin'ny lahy zao ahinona nanaovako io ina nefa zavara tsy maintsy ilaiko zao dia zao iny anaovy letsy io a fa ngah io maninona sa maninona e ory sitraka tongotra latsa misaserinandro ve dia isy aritra amin'izay fofon'ny tongotra ny lahy eo fa inona indray zany mitoy ihany ny maliny ihany ny androany bakiraro iny mba indramana miara iny dia zay no mamparomotromotra azy io inona iza ny raman'lahy zany le bakiraro vao ny sasako maly iny ve sy ny raman'izany dia mondra fa tonga dia mifohany fotsiny teo ampiazana teo a io efa foroma maloto be io vao hoe averina io anaovy makaleo koa ty fiainanareo tena mariny ka tsy miakina amiko mihitsy zany fa le io mihitsy manaonao foana eo io maloto be amin'ny tany io zany io zany no tadiavino etiko mivoaka any dia amin'izay koa very sitraka dia maloto ny averinao ka nao sasany aroa dia inona tsony no vitany eo ny fotoana efa tongotra kely ty tsy mbola maloto zany io fa vao halina ihany io nanaovako sy nda le say vidiano maloto jery ary ty poziny soloa io ndana mivitivetivety anaovako ianao koa aza menomenona amin'izany tsisy farany eo ry bary fa zay neny efa teneniko anao e sady atreo koa fa zay ny zava-misy sitraponao ny ianao otran'izany indray no menao tsiny fa hitanao tsy efa mesaka ve ahy avy mihitsy loha ianao aty fa mila miresaka tsika eny ary sasalala hoe bakiraro mandrapivery koa dia atontono eo na pasoy rehefa aveo rehefa tsy maina fa ilaiko zao dia zao io ahoana tena mandreraka ty fiarahamony ty bary a tsy zakako tsomy mihitsy fa zange tsy fahiny amin'izany
manadala le raha lahanao aiza koa nisy an'izany hoe bakirary vosasako dia izy indray no mipetaka azy voalohany Mpianara regny zao ianao sahirana no hoe ravitrado ka mely tontondro dia ianao ihany ny diso. tena miteny anao fa mbola resaka bakiraro ary zany fa hitatra zavatra hafa izay ianao vao taitra Ka inona ny vahaolana asisika eo amiko foana le izy fa maninona raha mpianao indray mandraindraikitra miteny. hiteny inona tsony landrora amin'ireo fotsiny eo ianao fa zao nena ny vahaolana zavatra tsotra miala tato ihany tsisy akoatr'izay Dia mondra dia nio tsara angeloha ohatra ny mieritreritra hoe misy fahamarinana ihany le tenin'ny dada mantsy le hoe mijanona ato tsika satria atsika zao mbola tsy manana fivelomana maly eo teny dia andeha hivoaka anao inona fotsiny ho fateny avelany ihany ve hitanao zany toetranao tsy safidiko ange zany se tsy hoe zany misafidy hijanona fa ny zava-misy inona fa efa zakany lohan'ny dadanao ianao e tsy hany zay le tena izy maro se tsy hany fa mba miaritra kely fotoana fitsihatra raha leo ve ianao dia mbola zaka hipetraka atona dia iray andro monja raha leo ara dia fa hoaitsika sitraponao mihitsy ny hijanona ato nefa dia ny fiarahamonina reny fiaraha-mahita reny fa dia ady lava isan'andro fa saingo mba misakafo ihany tsika ato nefa mba mahita zay fiainana tokony iainantsika ihany sakafo tapa-kibo kely tsisy ilaina azy indray ary tsy miloaka inona koa ny raharahiko an'izany fa ianao miendritra hoe mahita vahaolantsika raha miala tato dia ianao inona fidiram-bola tsisy efa niteneniko teo zay ka hitady azy tsika nga hipetraka fotsiny ka amin'izao e. mandra-pahitan'izany dia hihinana inona iza ny antoka tsy ampafirin'izay olona tsy miasa koa ny atsika e ny olona rehetra mihinan-kanina ko antsika ny tsihinan-kanina lehilahy matanja be ohatr'izao ianao resahana kamory zany fa rehefa tonga eo aperintsika tsy maintsy ho sahirana ihany sy ny akamonao korangazy tsoro ny marina fa makaleo be inona ary marika ho tsoroko aminao eo ko hoe te hipetraka ato amin'ny dadanao ianao tsy hoe te hipetraka zany sea tsy midika hoe te hipetraka ny firesako an'izany fa mampitsinjino avintsika koa tsy ry to ianao mitondra kibo io raha maninona ny tsika ny vomafy ary dady efa niteny mihitsy fa raha vao miala tato tsika dia zay ny amintsika fa tsy mila manampitsony izy ary tsy mahavita ny aninona amintsika tsony sa ve maninona raha tsofinao rano andeha ary za leo leo so dia mba tsy rariny kosa zany valiteninao zany ka ianao tsy hitako miodikodina fotsiny mody adala be eo ianao nefa fa fantatra ny zavatra tianao atongavana raha ho sarahako ny foko sy ny atodohako io rehefa anao zay anaty koa dia mino anay ianao hoe tena tsy fidiny ihany zavatra miaina amin'ny zavatra ohatran'izao voaviana ianao vao mba hicomprendre anahy raha nytika nge tonga dia voavita ny rahantsika dia tonga dia tsy mipetraka tato fa zao antony isan-karazany zao mahatonga atsika mihitsy mbola mijanona ato mbola tsy mahaleo tena jere ary moa zany fofondoka ataony zareo fa fantany hoe tsy mahazaka trondromaina mbola zany ihany jere enonao ve zany zany ary moko tsy hinan-kanina indray azy zany raha toandro ao fa hividianako lasoka tsy avelanetsy ianao saza ianao koa nge dia isolo lasa fanatika be amin'izany toetsainao zany dia ohatrany lasa ratsy daholo manodidina anao maninona raha mba miafiafy kely aloha fa tsy mampaninona nge ny miaritra kely fotoana fo efa elana inoko an'izany miaritra kely zany le fery aloha ny androany fa hitady hevitra rapitso sambasamba indray nahitanareo telo lahy miara-tratrako ato trano ato efa fotoana fiandrasana anao mihitsy zao ko aiza moa zay marina zany fetsy taoko efa farany volana zao efa avy nandray vola indray dada dia miandry ato ny zanany tsy maninona zany ka zay mihitsy ka misaotra an'Andriamanitra fa misy hozaraina aminareo indray aloha ty ry zalahy fa ngano tombo ny pension dadatany androany inona no mitombo eo fa ohatra nisy mbolana ihany kelikely ihany ty fa mba samy mahazo 2 arivo daholo aloha amin'ity indray mandeha ty 2 arivo 2 arivo ariary 2 arivo ariary ka maninona moa zany 2 arivo ariary zany ry dada betsaka zany samy manany fandraisany azy nareo fa ty raiso kely loza letra zany zalatsara andray
okazao tadanenana za tsary ohatrany tsy mila aloha fa ahoana ahoana koa zany olona tsy mila vola zany okazao mihitsy aloha ha dia omeko n'izy roa lahy zany zay anaovanareo azy tsy aloha anay roa lahy zany vola sady izy koa nefa fa manambady aloha zaranay dada le izy fa mbola ny lokony bakiraro le talako le anahy sy ie ainla tsara n'la izy raravo hoe izy koa efa manambady voavaly ny fanontaniana manambady fe dia 2 arivo no omena zany ve dia horarina dada maninona raha mba natao 5 arivo na dia ninjala 2 arivo 2 arivo ka efa niteneniko teo fa kelikely ny vola ny raisina dia tsy maintsy izay misy zaranareo ary misy an'izanyko le izy nge tsy olana le volona zarainy fa le izy le ampitovinareo mihitsy ny tsy mety amiko ahoana nitovizany manambady sy ny tsy manambady amin'io efa mivadika efa be vokiny efa hotelo nge zany zay zao zalahy tokateny za anankitelo atramina nambadiny bary ato amin'ity tranosika ity dia mahagaga fa misy ady hevitra foana inona mahatonga an'izany leo miresaka an'izany ary dada zany foana ny problème antsika ato dia zany foana ny famazavazana sy fabidika-hevitra ato tsisy zavatra afaka ohatr'izany ve rehefa manaiky mipetraka miaraka aminareo zay dia ataonareo toeratsy zaka indray dray ovina nisy nanao toeratsy zaka izany zao raha mahita zao tsy asianareo resaka mihitsy le hoe fanambadiana fa ohatrany everinareo tokatena foana zay porofon'izany zao fipetrahanay atao trano ato miaraka aminareo zao maka ny andraiky ny daholo efa mivakinareo lahy ve le kitay tao tokotany tao efa vita efa ao an-dakiziora ny sasany zao bary miaino ve inona ary ty miaino ahy ohatrany sorena koa zany misy asa hitako any satria nareo zao periny tena filana asa le asako taloha zany miasa eny amin'ny voary dada zafady aloha maninona aza ampidirina amin'izany asanareo taloha zany tena tsy mety amiko zany maninona tsy asany aho zavatra fa omena raha misy fitiavana efa hitako reny fa zavatra nety taminareo taloha fa tsy mety amiko amin'izao fotoan'izao tsony zao vaninandro zao mihitsy dia manasa tanana rea zany zay efa mba afaka didy any any zany tena hoe nandrosokitay tsy nyrehatra afaka didy amin'ny fatana dada ka inona ny hitako akoatran'izany za aloha tsy mahita zara ary misy offre any amin'ny voary amin'izao mitady piasa ary zay piasa taloha tao manana droit kokoa hampiditra zay solonay tsy azoko mihitsy dada atika tsy mitovy zany dada azavaiko ny tsy mampitovy anazy taloha ny olona endry be tsy manao maloto eny amin'izao ordira rehetrarehetra eny zao ny olona zara raha ampiarahana amin'ny fako ny koso sy ny karazana ino ny rosonao hery tena nareo taloha raha mandroaka fako dia juste fako no rofina maka anaty fiara fa zao efa mitrangy eny mibaka ordira aby ny karazana kosy eny maloto mipoko ary eny reny olona zany fe nasabanaovanareo anay volona ny jerena fa tsy dia izay asa atao loatra tsy velomana ane zao ny resantsika tsy velomana ny tadiavina aloha ataoko ry dada rehefa tsy anao bary ahoana zany ho ataony inona moa tsy ataony reny fa lao amely any izy zay zany nareo tena miavinavina asa mihitsy zao zany rava rariva miaraka tsika makeny brao rariva zay mila sary vi zay dada tsy fantaro aloha fa aleo tonga dia miaraka eny fotsiny dia mahita azy zany hafaliako mary andray volisina ambolana andray lasy rava vatry ay ve ravo e ahoana dada tonga izay dada ndri tsy menamenatra zany atrakanto aizako montsy menatra olona vo zao any tonga aty aminareo misy vahiny ry dada rosikely mandroso aty fa fantatry dada ve io olona io manao any ianao
manahoana tompoko? Ato aminay tsy dia misy iza ny ametrahana ny vahiny entiny setiry ravo oke mandroso aloha mandroso mipetrapetraha eo tongo-pandrina ao zany ko tsy maninona ka ahoana zao izy no izy moa zany satekatra be dada izy ry dada n'olo tiako a kanto ny anarany le zalahy ty fa ahoana ry dada ary to mitondra entany naroa zany fa ahoana ka zay indrindra mako natongavanay aty a efa mifanaraka izay a fa hivady dia izay ny atongavanay aty amin'ny dada ty izao de avy de mitondra entana ary ny tena mahagagara malaza be le fisarahany ka zay aloha atao mangingina any karaha misy ny tsy fitovizakevitra dia misaraka mangingina any koa ny nalo ny fiainako tiako andeha amin'ny ara-dalàna e zareo izy zany no reninareo vaovao Maria ny anarany ka reo zanako daholo reo ry Maria fa ny mahafantatra anareo raka izy miarabanao Maria zany aloha tonga eto amin'ity tokantrano ity io lenteny farany io no Bary dia ity ty vehivavy akaikinao ty Diamondra izy mivadiny dia itsy le zalahy lavalava volokely itsy io no atao hoe Ravo vady mahafantatra Maria za koa toraka izany dia ny vadiny itsy i Kanto dia le zalahy ty io ny faralahy io sitraka mbola tsy manambady izy faly mahafantatra anao ry Maria eny tsy maninona izay anona anareo anahy fa raha isotra ny reninareo ana dia tsy niteraka anareo aza raha azoko tsara zany dia anambady dada azay eny tokoa fa inona zay ne nyteneniko teo ary rehefa miprezanteko aminareo izy ny reninareo vaovao dia mbola inona ihany zany fanontaniana zany vono aho Maria ve efa niteraka manana zanaka telo dia firy ny lahy dia firy ny vavy miditra lalina loatra amin'ny fiainan'olona kosa nareo na izany ary fa ngamo mahadiso ny manontandra dada na izany arako rehefa hoe présentation izy no ianina fotsiny dia ampy izay olona efa raitrahana aty very dada dia tsy afaka mifanontany zany oa tsy alavaina ny resakitsika eto fa zay zany izy ny reninareo dia miova kely ny fandaminana rehetrarehetra ato mazava zany fa manomboka izao dada dia mananjanaka enina valo amban'ny vinato vavy zany ka raha tonga koa ny sitraka zany dia firy sivintsika ka eo indrindra no resaka olona atao amin'ity vilahy be ty ve zany aloha kelikely ka eo indrindra ho an'ny resaka ary rotana ny fotoana eonana tahaka izao efa mifampidinidinika izay mivady ka nareo raha teo ry zalahy efa nangatatsodrano tamiko hiala ka ataoko fa tonga kosa tia ny fotoana zany anomezan-dalana anareo amin'izay hiala sao dia mba tsy rarina zany ry dada inona moa tsy rariny nareo ane nangataka hiala hatramin'izay fa zany no nitazona ka tonga zao ny fotoana tsisy resaka tsony ry Bary roany dada ve zany zay zay no tiana ho antaniana amiko aloha tsy mandroky zany fa famaliana le etaetam-ponareo hatramin'izay sahoana ry Kanto Diamondra ka raha hiala izay dia ohatra mbola tsy vonona amin'izay tsony nefany ararotiko izay teninao izay tsy mety amiko koa zany le mipetraka ato sady tsy ara-dalàna le tokantrano manao tokantrano maso dia mangatatsodrano angambany ahoana tsara hoe ry Kanto zay oa alao za andeha zay ve ny teninao farany tena zay mihitsy ka
za koa moa tsy mipetraka firy tato aminareo ntsony dia zay zany samy manana ny heviny ny olona velao izy le tsy handeha tena mifonao rehetra zany a zay ny teniko farany ka zay zany afaka mandeha ianao rehefa mbola iresaka izay andana kory anga mandeha ihany a ampafirin'izay vehivavy ianao ataoko fa mazava tsara aminareo ireo angamba zany aloha fa tsy adalako mihitsy ny tsy manome lalana anareo isoratra satria zao jere ino ny profo mora miendaka ny vehivavy azavadibady aloha ny resaka fa izao noho izy taloha anao ny tena hoe tsisy mialala zany eo a konaona no fanohitra amin'izany iray no nitranga kehitriny ka zany ary efa hoe taloko tsy mitovy ny talosiny amin'izao ka taitra ny olona tsy taitra dada fa rehefa taitra rery vo mamaky takotra tsisy mamaky takotra zany fa zao ny fanapahan-kevitra satria ny tokantrano samy manana ny azy amin'izay zany zao manomboko zao dia samy amin'izay ny demerta samy manao izay mapety ny fiainany efa samy lehibe daholo reo aloha reo ngahy tonga dia arakato daholo zao koa tadio anjaranao taloha no ny teny hoe andraso aloha fa tsy misara mianakavitsika dia aloha mba izay indray mba hamaly andata sao hoe tsika tsisy misaraka ary tsisy mialo efa dia mikamba melona tsika mianakavy marina mihitsy zay tokoa tena bandy mafilo mihitsy zao aloha ako hazava tsara ny resaka tsy fararano taona ny dada zao a tokony tsy hanambady tsony ianao olona efa 10 taona maheriko inona ny fantatrao amin'izay vady mangina le tsiribary aza miditra amin'ny fiainako elahy zay a rehefa sahirina dia mbola ampiana sy tsindrina ihany ny fahasiaranana eto tsy anjara lahy mihitsy mitsara ny fiainako na 20 taona na 90 taona na 100 taona ary le ty rehefa te hanambady zoako zany aza midikiditra amin'izany mihitsy fa mampatezitra fotsiny ave dada mbola iteraka indray iza ny alalanilany zany fa tsy dirinareo mihitsy ny fiainako so dia hoe za no ampitaiza-tazainao ry dada fa inona daholo ary ny ao amin'ny sain'ilay isany reto lasa mandeha any daholo fa mahatezitra fotsiny miomana ary zalahy fa lasa 10 indray zany ny fandresaky ny mandray pension dada raha tsy paiso ako no raharaha ihany ty fiarahamony ty morisy sy moramora ianao fa ireo toko izany foana tsy maintsy manaiky izay teneniko ireo zanaka an'ireo ohatra ny be mokondoha be daholo le zanakaoko ka tsy te efa lehibe ry zalahy dia afaka miteny izy tsy olana izany fa zao koa aloha alohan'ny zavatra rehetra dia atao ny fifanarahana fa tsy maintsy misoratra tsika maninona tsy maintsy misoram-panambadiana ho zany efa 12 taona koa maninona na nidirana an'izany amin'ny resaka any bro-mpanjakana zany zao dia mba tsy mety kosa tsy misy an'izany tsy misy fetra-taona zany ny any amin'ny commune na olona efa 100 taona azy ianao rehefa vonina isoratra dia mety foana sa ianao efa nisoratra tany ananana tany tsy misy idiran'izany fa hafahafa moa zany aleo andeha amin'izao fotsiny tsy mety ako akoatr'izay koa tsy maintsy alefanao daholo ireo ankizy ireo fa tsy miara-mipetraka amintsika ato izany bandy be daholoko raha tsinonako ka reny efa hitanao teo reny ny valo telony zalahy dia inona ny mbola azoko atao amin'izany zao fahalehibe azantsika izao mba mila olona milamindamina izay ny ny anton'ilay fanambadiana koa ndeha hikorotana hiaraka amin'ireo indray ve tsy mety ako dia ahoana zany sao dia mba lefy deferina eo fotsiny moa ilay fiarahamonina tsy mety aka amin'izay mbola hifandringodringotra amin'ny zavokely eto indray koa ve averiko aminao any fa fiainam-baovao ny tadiaviko matoa hanambady tsy aleoko ihany mipetraka rery amin'izao aona re zany ianao zany koa toatra manasaro-javatra ka mba arak'izany teninao zany koa ny any mba zavatra tadiaviko hoe fiainam-baovao ampilamina ny fiaina kokoa mba nangalako anao nefa ianao ty toatra niteraka asa sainao anandray mitady zavatra tsy ho vita ianao
ko izay ny no tadiaviko aoka efa marafara tsara aloha alohan'ny anomboana an'ity raharaha ty. Tsy hitako izany. So tafiditra indray avy eo dia hivoaka. Ka anjaranao ary izany mieritreritra efa nanao izay azoko natao afa manahirana andray izy izany. Izao no izy meko feom-potoana tapa-bolana ianao ielan'ireo ankizy ireo ato. Fa raha voadily izay dia ho hitanao eo ny fanapahan-kevitro. Maria, aza dia mba hatao an'izany kosa moa e. Marina fa tianao ve za dia ataonao an'izany. Zanako anireo na izany ary dia oroahako izy. Ry zalahy mbola tsisy mahazaka tena. Ka izay eritreritra ao e. Mifoana amory Maria. Aza mba atao an'io moa e. Mba asio marimaritra iraisana ihany na dia izany aza. Tsy hitako tsony izay olazainanao fa rehefa tianao ve dia izany ny anaovanao azy. Ka za koa anie tianao matoa miteny an'izany rehetrarehetra izany, tsy tiako ilay sian'ny olana eo amin'ny fiainantsika. Fa ho hita eo ary izany. Sitraka tsy tiako hanana ny toe-tsain'ireny zokin'ny lahy ireny mihitsy amin'ny mahafaralahilahy dia tokony mba miavaka elahy. Ka raha resaka vady izany aza mbola miditra amin'izany aloha ny ato aza ny esorana. Tsy tiako mihitsy mampiditra olona ntsony efa feno ny toerana hoe mazava izay. Tena leo mihitsy raha resaka mampiditra olona ato izany. Ato ary rehefa ohatran'ireny tribunal ireny mihitsy mandamina ady foana ny rarahako isan'andro. Ka izany kery dada efa tsy nanoatra fanao zalahy intsony. Tsy hoe tonga dia nitondra fotsiny tato fa mba mihera aminao tsy mety ho azy zany. Miandrasa aloha. Avelao isy hiala aloha vao mba mampiditra. Fa bisy ve izy ty avelao raha nga anao tagnibeany fa rehefa tratran'ny polisy ve tsy hanefa. Zao problème be mihitsy ny fiainana ato. Tena makaleo ahy mihitsy mampite hamony tena. Ny sainao no amboaro. Fa za efa manan'olo tiana ary tsy maintsy hoetiko eto izy amin'ny herinandro. Tsy maintsy ho tapaka ihany izany resao. Azafady kely raha Maria. Ahoana? Taratasy inona ity fahafantaranao azy io? Ahoana hoe? Hita amin'ny voamasonao ve io e? Taratasiko iny koa moa atao iny? Taratasinao tsara misy ty soratananao reo plan manontolo makasika ny fananana rehetrarehetra any ambanivohitra ty makasika ny trano sy izay fananana tambolo rehetrarehetra ty andrenivohitra. Ono alo e, alalana vaiza moa no ahafahanareo misavasava ny entako. Dia alalana vaiza koa moa no ahafahanao mitsabaka amin'reto fananana raiko reto. Manontany anao fanazavana ny angatahanay fa tsy hoe no indray no be fanontaniana eo. Ka tsy mahalala fomba nareo e. Aiza ny famazovazo ohatr'izany kosa sa sandry ny tetavinao? Atao izay ataonareo e. Ndorangamboarina. Zao aloha e, vetivety kely ny alo ny tsotra dia izao ny anoteniko. Tsy afaka amin'ity ianao na aiza fa efa io pirofo mazava tsara io ary ianao tsy vita soritra tamin'iraiky fa namamy mangalatra ianao mikonikonina zavatra ohatr'izao. Dia melohan'ny tsetsoanay polisy dia aza vao io taratasy nataonao io. Ka tsisy azavana tsony io dia mondra efa plan io tetika rehetra angalana fananana dada rehetra hatramin'ny tany any ambanivohitra efa nolazaiko teo. Ireo mazava tsara ny plan hoe raha vita izany ny soratra dia ohatr'izao ny fomba mangalana an'ireo fanananareo. Ka ninona nefinareo e, hanorana sahana vantra. Tena mpangalatra tafiditra trano ty. Ianao nge raha matoty matina eto fa miteny azay e. Alefa izay alefanareo fefa vonina ao fa inona moa izany tena rindrina atokisanao ty? Fa iverina fa tsy mampigadranao zao zavatra ataonao zao. Alefa izay alefanareo mpantelo lahibe ireo ve ry Maria dia izany ho vavanao. Mitady izany ianao Reo koa va dia sahikasitra hananay. Petrapetraka
Mipetra tsara hoa! Maty rangato dia taperina mihitsy ny ainy ary ny raso antso ny vetivety okizay fa ohatrany efa tapitrany any okizay antso vetivety ok zao ry bary fa ohatrany efa mialaina any any aho tonga dia vitaiko mihitsy ka ory le reto sy rehefa maty avarana ny rano fa zany ve olana e Andriamanitro fa nisy inona tato fa nataonareo inona io ioko io ny ianao manana retina ny ianao io ry dada zao olona maratra be zao ve dia manana retina hoana fa nataonareo inona io saika mona anay dia tsy maintsy nalina ataonay tonga loko maninona moa reo tonga dia atondro azy le taratasy tokoa moa vakio tsara iny dia hitanao ny aratsiny lohany sy ny teti-dratsiny soratany amin'ny anaran-dolo ny fanananao rehetrarehetra na inona antony aloha tsy mety zao mamono olona zao fa maninona ny vonoanareo izy fanananay ve rehetra dia velanay tokony anjakan'ny olona fotsiny any etsoko polisy reto sady izy nanomboka voalohany teo fa nga zay atsora nga ny polisinao vao may mahatsara zavatra zany lasa ilay isany mivoaka ny traniko tsy ilaiko misy olona mipetraka ntsony eto na ndray ary tsisy mahazanako an'ilay isany ntsony ary io ramatoa io aza be fa malina sy aza miditra amin'izany fa ndao orina ny entana kefa rokalika be zany ve dia mbolina ihany andrasany eto ale mandeha daholo zay koa efa elany tsy tamany mandeha an'le tia saika maty ary Maurice manao ny ianao zao efa nahazoazo aina ka jereny ty tarianao tapitra naratra daoly fa inona ny namelezany ianao teo saiko tsony fa dia daka totondry hitsaka tao daholo zany rehetra zany tena olona tsy misaina mihitsy raha nahafaty olona teo nga moramora jere maratra daholo ny tenako rehetra zao taratasy sandoka sy tsy fatapeviana zao ve reny no namelezany ateoko eny okizay fa efa lasy reny marary be ny loko zony efa nadio izay ny ranony tany azay sorona aloha ty lamba mandomanotiva aleo analefadevaka ny fielinao beko tsy maninona eo efa mitsahatra daholo ihany ny raha zao fa zao zany efa lasy reny ianao tsy natsiaro tena teo efa nyroako daholo tsy misy mipetraka atontsony vitany aminy dia aza matahotra ianao fa tsika isanao amin'izay rehetra sisa no mipetraka ato malalaka amin'izay tsika tsisy mpanelongelona tsony nefa dia malahelo milaza aminao ry Maurice fa tsy hijanona eto koa ka maninona andeha koa aho fa maninona tsy izay ve nitadiavinao efa lasa ny ankizy dia tsika amin'izay manjaka tokany eto ekeko zany nefa fantatro fa tsy maintsy mbola hiverina eo reny anao valifaty aza mba hatao an'izany kosa moa zany eto vonina hiaro anao foana tsy forana ry Maurice za mihiny fa tsy ilamina ntsony zao fiainantsika zao sao dia mba haninenanao kosa zany tsisy ny enina zany ka ary tena mifonao ve nefany amin'ny foko rehetra mihitsy aza mba hatao an'izany Maria efa mba nanao sorona ny fananako sy ny zanako a noho ny aminao ve dia rehefa vita ny zavatra nataoko dia ilozanao irereto azo mena tsiana ka efa saika namozako ny aiko teto dia tsy hijanona eto tsony inona moa zany ny azoko tenenina rehefa tsy hijanona ianao dao ary tsofotro rano dia aleo dia izaha samy rery zany veloma ianao nary tia manjoa Andriamanitro ny zanaka ny roahana izay neritreretina ho vady ty lasa inona zany ny hafarany fiainako dia ho aiza dia ahoana ny amiko
iza tsony zany ny avaraiko verena letsy bary a ravo a sitraka manambadi any letsy alahy de modia ty dada. Renareo teo tranom-bitsika vaky. nolalaoviny hery Solofo Ludzie Mbola Simonette ary Saondra sy Aina.